Coucou daholo ny zanak'Gasikara rehetra. Verina indray za misaotra ny TikTok nanao make-up sy ny rehetrarehetra. Ohatra ny tarehana alika indray ny tarehako androany fa tsy maninona io na tianareo na tsy tianareo dia io aloha zavatra misy eto. Fa iresaka amin'ny atao hoe fiainana mifankatia zany tsika androany. Ny lehilahy dia tsy tia vehivavy miraikitra. Nidy zany filazana azy. Vehivavy miraikitra. Ohatranao zany vehivavy miraikitra zany. Amin'ny ankapobeny dia ndry rehefa hoe zatra mandefa message amin'ny lehilahy isaky ny 2 minitra dia tsy valiany io message-ndreo io fa fafany ary sady leo izy. Tsy tia zany lehilahy. Amin'ny ankapobeny ihany koa ndry rehefa hoe miantso malava ohatry ny alika eo koa ndry dia tsy rara iny ndry fa avelany eo. Avy eo nefa ndry mila vady amin'ny lehilahy hoe manino lany tsy mandefa message ko manino lany tsy mamarena ako dia vao maika koa izy tezitra. Izay zany le atao hoe miraikitra, nidy. Dia tsy tia lehilahy zay toetra zay. Ilaza porofo anankiroa za amin'izay mba ahafantarantsika rehetrarehetra hoe tena marina tokoa hoe sa tsy ilay izy. Tantaram-piainan'ny John Cena sy Nikki Bella. John Cena dia ahafantarantsika fa olona mpanao karatra malaza ary Nikki Bella ihany koa dia mpanao karatra malaza diva champion. Nanomboka 2014 izy anankiroa niaraka tamin'izany fotoana zany. John Cena aloha amin'ny ankapobeny dia efa nilaza nipahatsorana tamin'ny Nikki Bella fa ny fitiavana zareo dia tsy atao matotra. Nikki Bella mbola nisisika ihany izy ndoranga hiaraka vatsinaro dia niaraka ihany izy aloha niaraka mipetraka izy dia mipetraka tany amin'ny John Cena Nikki Bella ohatran'ireny mpivady reny dia miseho ity miseho eraky ny tampon-tanety hoe zay zany mifankatia ohatr'izao niezaka ihany Nikki Bella mba hoe anao zay itiavana John Cena zany manao an'izao fomba rehetrarehetra zao izy na mahandro hanina raha zay aloha tsy haiko hoe resaka le lamaody nisy anankiroa ve zay satria nisy fotoana zao Nikki Bella nahandro sakafo ho aminazy dia tsy tiany John Cena mahandro hanina ao an-tranony zareo Nikki Bella fa zareo zany mikomandy sakafo any amin'ny restaurant foana dia sakafo avy no atao. Nam John Cena moa olona miliardera aminazy dia olona qualité daholo ny trano rehetrarehetra na trano na rehetrarehetra io vita amin'ny marble zay zany filaza lezy vita amin'ny marble le tranony dia tsy kasi andalatra koa zany na fa nefa Nikki Bella fa mizesta dia anao le sakafo tena ataoko amin'ilay beraka le sakafo ty ho an'ny John Cena olo ty koa tonga vany izy dia navoakihana ndraiky zany hoe John Cena aloha ma hoe olona gentleman, olona mahafinaritra anazy dia sy tonga koa izy dia niteny taminazy tena ahoana rangaty zavatra tinira fotsy fa nilaza pahatsorana fotsiny izy hoe ino ka zany efa fantatr'indry ihany ry piso hoe fa hoe tsy dia ilaina loatra le mahandro sakafo atao an-trano fa mba hoe lasa maloto be le trano. Taoriana zay koa John Cena dia lasa le ry naka le fanadivana trano dia lasa izy namafaly le latabatra sy namafaly le potika sakafo atao Nikki Bella. Ripaka be koa Nikki Bella amin'izay fotoana zay le tia ahoana zany tsy izy zavatra mametsy lasa Nikki Bella nandeha natory tany any kany amin'ny efitrano tamin'izay fotoana zay nefa kapoa nakarapoka Nikki Bella mafy be ny varavara maika tesy John Cena maty varavarako fa kapohan-kialany iny le izy. Hoanareo zay te-hijery vidéo ao anatin'ny vidéo any YouTube zareo amin'ny Nikki Bella nareo dia hitana amin'ny YouTube any WWE any le izy anatin'ny ity sy ABC News any dia hitanareo any le vidéo any zareo. Nisy fotoana amin'izay ary Nikki Bella antony andaoka itsika namboatra zaza be ifimbity be zany Nikki Bella mba hoe mangataka anazy ataontsika hivady dia mba namboatra zazakely John Cena nefa nandà foana tsy raikitra zany neny manao karatra ihany mety amintsika nanaiko foana aloha Nikki ena re nanaiko foana farany efa tao teoriana taty no niaraka efa taona teo zareo dia leo Nikki Bella satria hitany fa tsy hiova mihitsy John Cena dia nataony hoe tsara amintsika zany misaraka alohantsika misaraka dia mba samy manao zay mahafinaritra zay satria tsy Nikki Bella mba te hiteraka te hanambady mba te hanana fiainana manokana fa tsy mety le hoe miaraka fotsiny nefa tsisy avenir dia niova hevitra indray John Cena avy eo ozy le ry avy eo hoe ena re aloha fanamboatra zazakely zany tsika raha ohatra ka zay mahafinaritra indray dia mba tsy misaraka tsika roa
ka izay zavatra izay aloha amin'ny ankapobeny a de tsy de tsara loatra manery olona na lehilahy na vehivavy zareo tsara fa raha nanamboatra zazakely de tsy nanaiky an'izay ny kibelahy hoe tsy mety zany tsy manjary lasa manery anao ako raha ohatra ka hoe anao tsy te hitaiza zazakely koa nefa de zao tsika hanamboatra zazakely de tsy nanaiky zareo de saraka misy mahatsara anazy any ange zany satria rehefa tsy mifanaraka sy tsy mahay mifananjalanja fe de mbola hisisika ihany de saraka izy anankiroa mafy aloha e taorianan'izay John Cena de lasa tsy hita intsony tao amin'ny WWE Nikki Bella niaraka tamin'ny Austin le mpandihy manodididina zareo tao de nahagaga nefa John Cena de nakavady rapide akoa le ry nanao vady miafina tany ambadika tana zay nge le mahagaga am'le lehilahy koa e mahagaga fa le vehivavy miaraka aminazy ela be le midongy anazy hoe ndao tsika hiaraka ndao tsika hivady iny ampifilafilaina de nefa ray minitra teo tsy fatabeviana teo fa io fa tonga de nakavady tamiko nakavady am'izao fotoan'izao John Cena de manambady fa tsy hitatsika amin'ny publika eo izy de manambady vaovao izy ka nanino Nikki Bella midongy anazy ny firy taona sy nalay le rivady fa le vady tao tsy fatabeviana tao no nalay vady rapide hita hoe masaisay le lehilahy ka io toetra ratsin'ny lehilahy am'izao fotoana toetra ratsin'ny lehilahy efa hatramin'izay mihitsy io izay le tsy tian'ny lehilahy hoe vehivavy misisika vehivavy miraikitra tsy tian'izany ny lehilahy proof anankiray iny tantara-piainan'ny Nikki Bella sy John Cena proof anankiray ndray koa de tantara-piainan'ny Chris Brown sy Rihanna raha ohatra ka fahatsahivana reo tantara de nanomboka tany amin'ny 2008-2009 tany Chris Brown sy Rihanna tany amin'ny irany Under My Umbrella ela hey 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 nanomboka tamin'iny nalaza isy anankiroa de fankaty tsara mihitsy isy anankiroa fa amin'ny ankapobeny zany any ambadika le izy Chris Brown bandy maditra satria mbola bandy izy Chris Brown koa mahita fa Rihanna tia be anazy ataony daholo sitrapony rehetrarehetra misy anankiroa moa samy miaraka tafity satria samy olona malaza napalahelo anefa misy miady be zareo zany tsy mifandamina fona fa Rihanna matetika mandevitra fona misy fotoana am'izay zareo miady be de fama de tsy hay zany fa mety nyfamazavazana mety fanompa mihitsy ara tsy fantatry de me Chris Brown totondriny tarehan'ny Rihanna potika be no tarehan'ny Rihanna tamin'izay mangana be ny tarehan'ny rehetrarehetra iny mety hoe nopaindriana izy de tsy mety tsy nazaka koa Chris Brown mo izy anankiroa mety tsy hay zay fa maliny tao fa matoa izy efa matoa potika ny tarehan'ny de misy ady mienjana tao e avy eo mifampitoro izy anankiroa de gadry Chris Brown nefa tsy nazaka zay koa Rihanna hoe tena mikatra le olo tiako ranga de navoaka ndray zany Chris Brown satria tsy tiany le manalava be le ady de nanomboka 2014 tanoana am'izay de nakavady Chris Brown niaraka zany izy Rihanna nakavady Chris Brown de niteraka ny vavy matoa tsy nahatry ela ny fiainan'ny Chris Brown sy le vehivavy fa nisaraka zareo de efa merina ndray Chris Brown sy Rihanna 2019 tanareo zany fitiavan'ny Rihanna mbola misisika foana Rihanna na efa de mahazo totondry ary efa nanisaketsabady efa lasa tsy nalay vady Rihanna fa nataony kilalao fotsiny de mbola lasa ihany ny misisika Rihanna avy nefa nahagaga taoriana kely tao nanabe vokasan'ankolona ndray Chris Brown de iny ndray tsy maintsy lasa vadiny ny sara Chris Brown sy Rihanna de nakavady vaovao tsy maintsy manambady le sipany vaovao top modèle mpanao mannequin i Chris Brown de taorian'izay moa leo tanteraky Rihanna satria tsy teo izy zany vao tena tonga saina hoe tena mafy amiko ty nahagaga nefa Chris Brown tsy nijanona tamin'ny vehivavy io fa nisaraka ndray zareo avy eo miteraka kelikely de nisaraka ndray de am'izao fotoan'izao de manana vady vaovao ndray Chris Brown vao teraka 3 volana sa efa-bolana le zanany ihany tsy ndray naharita 4 volana na 4 taona ndray de nisaraka ndray izy de akavady ndray le ry ka io zareo ny tanana zatra mitsotra tanana zatra mivokona de ela be io zay vao sarotra ny miala mahazatra de ho andriany koa kirsiba rehefa hoe misaraka amin'ny sipandrindry de aza miverina amin'ny intsony satria ndringeny arary ndringeny hijaly tsy iova mitoetra ratsy zany mihitsy ny olo anankiray rehefa hoe hita ny fa nandefitra indray fa miala lavitra ny olona iny nataondry atao hiteny amin'ny fiainana amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra iny zany amin'ny ankapobeny ihany koa ny olona rehefa tena tiana de mampifilafila mahagaga
tsy hain'le olona hoe rehefa tiana tianako izy de mba hiaraka izay mitsamy a de miaraka tafity zay a de miaraka mivoatra a de miaraka miteraka zay de miaraka manabe ankizy a de miaraka antitra tsy mahay an'izany le olombelona fa rehefa hita fa hoe tia ianao sy mba hoe anonanina de ampifilafilainy de ananio io zao zay mba afatra ho an'ny tovovavy malagasy rehetrarehetra rehefa hoe tia indria de aza misisika be loatra amin'iny olona iny fa mila manana fiainana-ndry manokana kely ihany koa ndria ilaina fa hoe mivady sy miaraka eo nareo fa mila manana fiainana-ndry manokana-ndry mba tsy hijaly-ndry ohatra ny nahazo an'ny kiby lasy riana satria ny toetra tsy tian'ny lehilahy de vehivavy miraikitra de zay magnasitra anareo rehetrarehetra naraka video hatramin'ny farany a de misaotra anareo rehetrarehetra ihany koa ho an'ny vavao misaotra ho an'izay tonga misaotra ho an'izay mpanaraka hatramin'izay de misaotra anareo rehetrarehetra amin'ny manaraka indray